Misehatra ny fanabeazana indray koa sary mafapana ny zava-misy eny anivon'ny lycée Andranona ohatra eny tsy atao anatin'ny 3 andro zay no tsy nisy ny fampianarana teny anivon'izay lycée izay nisy tokoa mantsy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra ndray amandren'ny mpianatra eo ihany koa ireo mpampianatra nentina nanoerana ny fanoloana ny tale izay mitantana izany sekoly eo amin'ny lycée Andranona ohatra izany. Ny atony fampianarana teto amin'ny lycée Andranona ohatra nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny androany. Fototra ny angany olana ny famindra-toerana ny tale Ranivo miarana Auguste René izay nampifanolana ny fikambanana iray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra eto toerana tamin'ny Sisiko Antananarivo Atsimondrano sy ny Draine Analamanga. Ny alatsinainy teo fotoana nanatanterahana ny famindram-pehefana dia tsy nanaiky hanatanteraka izany ny tale nafindra-toerana ka nahatonga ny tompona andraikitra fanabeazam-pirenena anao PV de carence. Androany kosa moa ny voatondro fametrahana fomba ofisialy ny tale vaovao Andriamatoa Rakotoarjona Remy. Ho an'ny iray aman-dren'ny mpianatra nisy ny asa fampandrosoana ny lycée tao anatin'ny herintaona sy tapany ny tantanana ny tale teo aloha ny lycée. Ankoatr'izay nametraka iay izy ireo mikasika ny fikarakarana ny antotan-taratasy ny ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana misy 900 mahery izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity. Misy apahana dossier amin'ny inscription ny bac zany misy vitan'ny proviseur sy ny ary mbola misy tsy vitan'ny proviseur sy ny dia vokatra izay zavatra izay manana fanahina zany zahay ray aman-dreny izay manana mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana ny amin'ny hoe afaka natanteraka n'ilay fanadinana ve ilay mpianatra satria vokatra ilay fandaminana apetraky ny avany amin'ny ministère fampianarana amin'ny analana ny proviseur dia lasa ilay mpianatra zany no mizaka ny voka-dratsy. Ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana dia gaga raha narefa ampahany any amin'ireo antotan-taratasy ny mpianatra ny vita soniny proviseur raha toka amin'ny 9 mars izao ny fehim-potoana farany andraisana ny antotan-taratasy mpisoratana anarany eny amin'ny ofisa amin'ny baccalauréat Antananarivo. Tsy nanan-kely intsony anefa ny sonian'ny tale tsekoly teo aloha nanomboka ny 3 mars teo. Mpandinika moa fampidinika izay mpampianatra teo manoloana an'izao sahotaka be lycée tao amin'ny tanàna zao efa hatramin'ny alasinainy izy io efa sy nianatra tamin'ny alasinainy sy talata voangoany resaka ny mpampianatra tonga tao isaka hoe atany zao ny zavatra hita eto dia eto am'izao adindray adindroa talohan'izao zao izay mpampianatra vao mahalala hoe manana olana ny ankizy terminal fa sy vita soniny dossieny anaovany baka nefa ny fotoana farany omeny fizy baka amin'ny azoma zao no farany dia mitebiteby le mpampianatra dia mba misy tafaresaka tamin'ilay mpampianatra dia voatery ny fampidinika maika be zay mpampianatra teo dia mba nanapaka hoe ohatrany tsisy dikany ny ampianaratsika manohy mampianatra raha sy réglé io problème ny ankizy terminal io. Tonga teny toerana moa ny tompony andraikitra fanabeazam-pirenena nanatanteraka ny fametrahana ny tale vaovao amin'ny toerany. Fotoana izay nampitsarana amin'ny fomba ofisialy ny andraikitra amin'ny mahataleny lycée eto Andranona ohatra an'ny Andriamatoa Ranivo miarana Auguste René. Nanapa-kevitra ny ametra-pialana ny baron fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra tao aorian'izany. Nisy kosa ny tarakta nivoaka nampahafantarana fa tsy misy fianarana raha pitso eto amin'ity sekoly ity. Nanambarany teo anivon'ny Draine fa tsy manan-kery izany fanambarana izany ary mianatra ny mpianatra raha pitso. Ny tompona andraikitra fanabeazam-pirenena avy eto amin'ny Folobe ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny tohizan'ny fampianarana na tsy raha ny fanazavana.